Faly miarabantsika rehetra indray rakizy. Ary faly indrindra indray androany hanolotra tantara mahafinaritra sy mahavariana ho anao. Enoy tsara ary. Azo krismasy miavaka nataony Bill. Mifamatotra ny fihinanam-bilona sy ny azo fijaliana. Lozy tena lafo daholo ny azo krismasy. Ny anjela loatra ianao. Eny, nieritreritra fa raha nividy an'io sika taty aoriana kokoa dia mora kokoa ny azo. Fantatrao fa tsy manam-bola be isika. Ny vavaka Rozy omaly mba azo ho diso fanantenana izy ary toy izany koa ireo rahavavy ny hafa rehetra. Nieritreritra ny rainy i Bill. Fony izy mbola velona dia efa nanana azo atrinely izy ireo amin'ny vanim-potoana toy izao. Fa amin'izao ankehitriny izay tsy misy azo izao dia maro ny zavatra tsy mitovy intsony. Tampoka teo dia niika ny reniny hoe Bill, misy azo io. Salama tompoko, mba maniry indrindra io azo io azafady. Mialatsiny efa tsy amidy io fa ho an'ny zanako. Ho diso fanantenana izy ireo raha tsy mitondra azo Noely mody androany. Mirary krismasy fifaliana. Lasa lay lehilahy. Noraisy ny Bill sy ny reniny sampakazo teo amin'ny tany ary nentiny tao an-trano. Ankizy vavy 4 nalahelo no mijoro teo ambaravarana. Tsy manana azo Noely ve ianao? Tsy, miala tsiny aho. Nipetraka tamin'ny pahatoniana teo amin'ny latabatra izy rehetra fa hihinana sakafo hariva. Anjaran'ny Rozy no nivavaka. Jesosy Tompo, nangataka taminao mba hanome azo Noely anay. Tsy nandre avy ianao? Fa aza manahy momba izany. Efa tara loatra izao. Misaotra anao nanome anay ity sakafo ity. Amen. Fotoana taty aoriana, rehefa tao am-pandriana ny ankizivavy, dia nanana hevitra i Bill. No tapatapahany tamin'ny mpitandremana tamin'ny antso fanao am-paosiny ny taon'ny kifafa, ary nofeheziny tamin'ny tarby ireo sampakazo. Napetrany tao anaty siny misy fasika ilay taon'ny kifafa, izay nofonosiny taratasy volontany. Bill, tsara ny azo. Tena tsara mihitsy izao nataonao izao. Haka ny haingony rehetra sy ny anjely mankeo amin'ny tendrony ho gaga mihitsy ireo ankizivavy. Faly Rozy ary ny teny hoe Bill, ity ny azo Noely tsara indrindra nananantsika hatr'izay. Namaly ny vavaka nataoko tokoa Jesosy. Tamin'ny kafalimbe no nipetrahan'ireo ankizy nanodidina ny reniny raha namaky mafy ny tantaran'ny krismasy izy. Ary Maria niteraka ny lahy matoany, nofonosiny lamban-jaza ka nampandriny teo amin'ny fihinanam-bilona. Tao aorian'izay dia namaky ny tantarany nanombohana an Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana koa izy. Fa nahoana ary? Ny hazo fijalian Jesosy Tompo dia tahaka ny hazo izay manan-danja kokoa noho ny hazo krismasy. Ny fihinanam-bilona sy ny hazo fijaliana dia mifamatotra. Tonga tetỳ an-tany Jesosy Tompo mba ho fatohantsika. Tsy misy antony krismasy raha tsy misy ny hazo fijaliana. Izay indray no anjara hafatra ho antsika tamin'ity anio ity. Tahiny Tompo daholo, nanolotra ny tantara zokomy.